Feno fifaliana ny fo, afaka mihaona finaritra aminao indray a. Manaraka izao fandarana izao. Paradisa tena misy ve? Io indray ilay fanontaniana vaovao izay ifanakalozantsika hevitra, ifampahirezantsika ary ifampizarantsika ny amamin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fandarana izao. Manana tombontsoa antsika, manana ny pasteur Andriampanatina Fanera. Miaraba, tonga soa pasteur. Fifaliana mandrakariva namana dinao no eonana ary ihany koa andiniana ny ten'Andriamanitra, manona ny fiadanan'ny tompo aminao ihany koa izay araka andinika ny ten'Andriamanitra. Eny ary, efa tsy andry ny fotoana ionana aminao a. Amalinan'ireo fanontaniana izay efa iverina fa manitikitika ny anatin'ny saintsika tsiraray avy ihany. Amaly an'izany fanontaniana izay mampieritreritra izany a. Tena misy marina ve ty paradisa ity? Pasteur Andriampanatina Fanera. Eny ary, ndao toizantsika ny fandiniana lelan'ny loha hevitra. Ny paradisa tena misy ve? Raha somary verenantsika kely namana dinao ny tamin'ny farany dia nijerentsika zany ny namoronan'Andriamanitra an'ilay saha tany am-piandohana, tany Edena. Izay voalaza tao fa noforoan'Andriamanitra io toerana io, ilay saha zany izay nasian'Andriamanitra azonaina tao. Dia mahita nefitsika hoe rehefa naseho an'i Jaona ilay lanitra vaovao sy tany vaovao na ilay paradisa, rehefa naseho an'i Jaona any amin'ny Apokalipsy dia nahita Jaona azonaina tao anatin'le le paradisa. Dia voalaza koa fa tao amin'ny Saidena dia nisy ony nivoaka avy tao amin'ny Saidena sampana anankitelo. Satsy dia naseho an'i Jaona koa fa tao amin'le paradisa dia nisy ony nivoaka avy tao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Sisy dikan'izay dia hoe aika izany le toerana namboarin'Andriamanitra tao Edena, paradisa le izy. Ary mahaliana be izy io azontsika mbola hidirana somary ilalindalina zany le fandinihana le ten'Andriamanitra. Namonina paradisa teto an-tany Andriamanitra, tany Edena. Ary nahafinaritra koa dia hoe tao amin'ilay paradisa izay naseho an'i Jaona amin'ny Apokalipsy dia voalaza fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny any zanak'ondry dia teo nitoetra teo aminy ozy izy, ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy zanak'ondry. Fa tany Edena indray tsy hoe teto an-tany seza fiandrianan'Andriamanitra, tsy hoe nifindra teto an-tany, fa Andriamanitra mihitsy amin'le Genesis 3:7, Andriamanitra mihitsy no nidina tao amin'le saha Edena. Azonao anatinao le toe-javatra nisy. Fa amin'le paradisa izay naseho an'i Jaona dia ao amin'ilay toerana mihitsy misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, ao amin'le tanàna mihitsy. Mahafinaritra mihitsy izany fampitahana izany a. Milaza fa tena zava-misy ary Andriamanitra mihitsy no nanamboatra an'izany mba ho fitahiana manokana sy ho fifaliana ho an'ny voariny. Veritsika io paradisa io pasteur noho ny fahotana rehefa mamaky ny Genesis 3:7 isika. Aiza ho aiza ny ametrahantsika fanantenana indray, hazo indray ny paradisa io inona no aiza ny lalana, inona ny fepetra, misy antoka ho an'ny mpanaraka ny fandarana ve tompoko? Marina mihitsy zany voalaza ny Genesis fanjerevantsika koa zay tamin'ny fandarana teo Genesis 3:7 fa noroahina ny ala tao amin'ilay saha Edena na le paradisa tamin'ny voalohany dia Adamaseva. Noroahina ny ala tao izy. Tsy tafaverina tao intsony zany Adamaseva. Mandraka ankehitriny tompo. Tsisy olona zany azo lazaina hoe tafaverina tao amin'le paradisa raha zay ny ilazantsika azy. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay hoe noroahina ny ala tao dia Adamaseva dia tsy tafaverina tao intsony izy. Toy ny tantaran'ny olombelona mandraka ankehitriny izao. Le fantaniana napetraka teo namana dinao tena
miendrika ny hovaliana mihitsy hoe misy antoka ve ho atsika ary ny amin'izany hoe paradisa izany, misy antoka ho atsika ve ny ho tafiditra ao amin'izany paradisa izany, satria efa fantatsika ihany koa namana domino jerevantsika teto zay hoe ny olombelona indrindra ireo manam-pahaizana ny siantifika sy ny sisa dia mitady fomba hafa, tsy haiko hoe fomba hafa, tsy haiko hoe tsy fantatro hoe ahoana ny fiheverany amin'ilay hoe paradisa, fa mitady fomba ireo manam-pahaizana mba hoe hananana fiainana sambatra miadana sisisy ohatran'le fiainana tany amin'ny saidena tany voalohany. Miezaka koa ny mpanambola manao an'izay fikarohana zay a, mamefa fampony tenany amin'ny karazana luxe isan-karazany. Zay indrindra. Ary ny tena mahalasa eritreretra dia aza adiny fa i Adama sy Eva talohany nanontany dia afaka niaina mandrakizay talohany nanontany, fa rehefa nanota izy dia tafiditra ny fahafatesana. Dia ny ataon'ny manam-pahaizana keo amin'izao fotoana izao dia mitady fomba hananana an'izay fiainana tsy mety maty zay, immortalité. Tsara zay? Ia. Zay indrindra mampieritreritra fa sy hoe antsika fa manana ny baiboly zay mampafantatra antsika hoe tena zay ve ny vahaolana ho antsika olombelona eto amin'ity tany ity, zay ve ny tena vahaolana. Ndao antsika aka ohatra vitsivitsy namana dinao olona zay niaina teto ambony tany, zay voalaza ny ten'Andriamanitra mahakasika azy, zay antoka ao antsika ihany koa ankehitriny momba an'le paradisa sy ny idirantsika amin'izany paradisa izany. Ndao aka ohatra anankiray tsika voalohany ao amin'ny Genesis 5:4. Genesis 5:4. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka, ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ohatra voalohany io, olona anankiray tompoko efa 100 taona maro taty aorianan'ny Adama no niaina Enoka. Ao efa 100 taona maro taty aorianan'ny Adama. Fa zao voalaza amin'ny baiboly vakitsika teo, niara nandeha tamin'Andriamanitra izy dia nanino izy nentin'Andriamanitra dia tsy hita. Nentin'Andriamanitra izy Enoka any an-danitra, nakarin'Andriamanitra any amin'le paradisa any an-danitra Enoka. Ohatra iray izany zay mahafinaritra ny tantara. Ndao tsika aka ohatra anankiray faharoa ary, Mpanjaka faharoa 2:1-2. Mpanjaka faharoa 2:2 ka ny 1:1-2. Mpanjaka faharoa 2:2-1:1-2. Manaraka tsara ve isika? Zao ny vaky ny teny. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roalahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roalahy, ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Mazava tsara eto ny ten'Andriamanitra. Nakaiza ozy izy Eli? Nakany an-danitra. Nakany an-danitra. Velona ohatra ny Enoka, velona ihany koa dia nentin'Andriamanitra dia tsy hita. Enoka io fa Eli indray eto dia nisy kalesy afo naka azy dia nakarina any an-danitra Eli. Roa zany zay. Ao olombelona tahaka antsika anareo tsara zay. Olombelona tahaka ary aveloko tsara indray, efa 100 taona taty aorianan'ny Adama ane no niseho ireo tantara ireo tsara zay. Talohan'ny Enoka ane efa nisy taranaka talohany ary taty aorianany ihany koa. Ary toy izany koa Eli, talohan'ny Eli efa nisy mpaminany betsaka maro satria Eli mpaminany. Zay. Ary taty aorianan'ny Eli ihany koa dia nisy mpaminany. Ohatra hoe Elisa zany zao no nandimban'ny Eli. Sisisy. Fa zao Enoka nentin'Andriamanitra any an-danitra. Eli nakarin'Andriamanitra any an-danitra. Iverenantsika kely zay rehefa avy eo. Ndao jery ohatra fahatelo tsika. Deutéronomie 4:4-5. Deutéronomie 4:4-5. 4:4-5. 5.
Zao ny vaky ny teny Korinthiana Deutéronomie 4:7 ny andininy 5 sy ny andininy 9. Ary Mosesy mpanompon'i Jehova dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny tenin'i Jehova, ary naleviny taon-doasa tao amin'ny tany Moaba tandrifiny Beti-peora izy, ka tsy nisy olona mahalala ny fasany mandrakandroany. Olona fahatelo tompoko. Mosesy. Haitsika tsara tantara Mosesy. Dia ary raha mamaky tsika eo amin'ny andininy 4 eo, dia nasian'Andriamanitra niakatra tao amin'ny tendrombohitra anankiray i Mosesy. Dia amin'ny andininy 4 dia miteny izy hoe, dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy zany, io ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba hoe omeko ny taranakao izy. Nataoko mahita azy ny masonao, mantsa Mosesy io nataoko mahita azy ny masonao, nefa tsy ho tafiditra ho tonga eny ianao. Tsy ho tafiditra ho tonga eny ianao. Aorianany taorian'izay maty Mosesy teo amin'ilay tendrombohitra, maty teo izy dia nalevina dia hoziziny andefa eniny, ary tsy nisy olona mahalala ny fasany mandrakandroany. Mampiheritreritra zany namana tinao fa ngah moa tsy Josoa niaraka taminy, fa zao Josoa tsy niaraka tamin'ny tao tendrombohitra niakatra fa tetỳ ambany. Mosesy maty tao tendrombohitra tao tapony tao, maty tao Mosesy dia nalevina tao izy. Iza nandevina azy tao? Baiboly tsy milaza, dia aleo tsy tenentsika. Fa le hoe tsy nisy olona nahita ny fasany, Josoa hoe tsy nahita ny fasany tamin'izany. Rehefa hita fa tsy miverina Mosesy, akaiza ary Mosesy? Azo namana dinao hoe le toe-javatra mampiheritreritra be tantara io niaraka ane zareo, dia avy eo mijanona tetỳ ambany Josoa, dia avy eo Mosesy ireny niakatra tany ambony. Dia Mosesy rehefa niakatra tao ambony tao, nasehon'Andriamanitra azy le tany Kanana hoe io ataoko mahita azy ny masonao fa tsy ho tafitana ianao. Dia maty teo Mosesy, dia nalevina teo izy. Zay koa tsindrina, nalevina izy tompo, fa tsy hoe maty izy dia tsy haiko ny zavatra aseho, fa nalevina izy. Zay voalaza amin'ny Baiboly, tsy miala amin'ny Baiboly tsika, tsy idirantsika hoe iza nandevina azy, fa nalevina izy aloha. Fa avy eo ny fasany tsisy olona mahita. Mampiheritreritra. Ndao makitsika any amin'ny Marka 7. Marka 7 ny andininy 2 sy hatramin'ny 4. Marka 7 andininy 2 ka hatramin'ny andininy 4. Zao ny vaky ny teny. Marka 7 ny andininy 2 hatramin'ny andininy 4. Ary no ny afaka enemana Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona, ka nitondra azy nitokana niakatra ao any an-tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarehy teo anatrehany izy. Ary ny fitafiny niovana nelatrelatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mampahafotsy toy izany. Ary Elia sy Mosesy niseho taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Mahafinaritra le Baiboly any amin'ny Deutéronomie dia voalaza fa maty Mosesy nalevina dia nalevina. Aty amin'ny Marka dia mahitsika niresaka tamin'i Jesosy Mosesy miaraka amin'isa, miaraka amin'ny Elia. Elia ane velona fa tsy maty satria velona Elia no nakanina any an-danitra fa tsy maty. Kanefa niresaka tamin'i Jesosy Elia le velona, dia Mosesy koa, dia Mosesy tompo velona fa tsy hoe matotoa io, fa velona koa Mosesy. Ny azo lazaina zany namana diona dia hoe maty Mosesy tany amin'ny Deutéronomie, nalevina izy fa natsangana izy, dia velona izy. Dia matoa izy miseho miaraka amin'ny Elia, miaraka dia niresaka tamin'i Jesosy. Taiza zany izy? Tany an-danitra koa zany izy satria tany an-danitra Elia nakanina tany an-danitra, dia natsangana tamin'ny maty Mosesy, dia nakanina any an-danitra. Dia avy eo niaraka izy sy Elia niseho tamin'i Jesosy. Mahafinaritra le Baiboly olona telo zany zay, satria zay azo antoka fa efa nakanina any an-danitra ireo olona anankitelo ireo any amin'ilay paradisy io. Satria dia ndao ara maky toko sy andena anankiray tsika
Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra. Ao ve amin'ny baibolitsika? Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatra. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro. Andriamanitra no mahalala. Fanakarina ho an'ny paradisa izy ka nandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'olona. Eto koa zany Paoly dia milaza fa misy olona anankiray nakarina aiza izy Any paradisa. Nakarina ho an'ny paradisa izy izy. Tsy idirantsika lalako io azo adadina tena marina Jesosy. Mahalala olona ray aho izy izay nakarina ho an'ny paradisa. Jesosy anie natsangana tamin'ny maty dia niakatra ao an-danitra. Sady zay. Fandaontsika faraparantsika ilay ohatra hoe tena azosika antoka ve isika olona velona ankehitriny, izany hoe ho tafiditra any amin'ilay paradisa izany. Ndao mamaky olona anankiray farany atsika. Lioka toko fahatelo amby roapolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa amby efapolo sy ny fahatelo amby efapolo. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa amby efapolo sy ny andininy fahatelo amby efapolo. Zao ny vakan-teny. Ary hoy izy, Jesosy eo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no hiaonako aminao any paradisa. Ny jiolahy indray io, satsy ny jiolahy izay niarahana nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny hazo fijaliana zany izy ankehitriny miaraka amin'ny Jesosy ombony amin'ny hazo fijaliana. Ho faty zareo rehefa kelikely eo. Ho faty alohan'ny hafatesana anio. Efa ambavahoana izy io. Rehefa miandry fahafatesana. Dia niteny izy tamin'i Jesosy, nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Zany hoe mino ny fanjakan'Andriamanitra kay zany le jiolahy io. Mino ny fisiany fanjakan'Andriamanitra. Mino ny fisiany fanjakan'Andriamanitra izy. Mino izy fa misy zany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary mino koa izy fa Jesosy indray androany dia ho avy any amin'ilay fanjakana. Avy any amin'ilay fanjakana. Avy any an-danitra io. Zay izy raha tena marina. Tsarovy aho izy amin'izay fotoana izay rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Teny Jesosy, assurance no meny Jesosy anazy. Assurance na antoka. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa anio, eo namoko any paradisa ianao. Tsy hoe rehefa avy eo dia eo any paradisa izy sy ilay jiolahy, antoka no nomeny Jesosy azy hoe eo namoko any paradisa tokoa ianao rehefa avy amin'ny fanjakako aho. Ho faty zareo rehefa afaka fotoana fohy dia nalevona. Le jiolahy maty, Jesosy maty voalohany, dia avy eo nalevona. Avy eo le jiolahy anankiroa ihany koa maty dia nalevona. Fa Jesosy mitsangana. Fa le jiolahy tsy fantatra. Mitsangana ve le jiolahy? Tsy voalaza ao Baiboly. Azontsika hoe izy. Fa Jesosy maty dia nalevona dia mitsangana. Dia any amin'ny asana apôstôly toko voalohany atỳ faha 1:10 dia milaza ny ten'Andriamanitra fa nakarina izy Jesosy niakatra ho any an-danitra. Dia le jiolahy izy niakatra any an-danitra ve? Tsy fantatra. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza io tenin'le jiolahy io fangatahana. Tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Ndao aza apitsika kely le fanazavana namanadinao. Jaona toko faharoapolo andihy fahafito ambin'ny folo no anapitsika azy. Hoe tena niona tany paradisa ve Jesosy sy ilay jiolahy io rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona toko roapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Toko faharoapolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Zao ny vakan teny. Hoy Jesosy taminy, aza manindry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo aho,
ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Saotra to teny Jesosy tamin'ny Maria rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niseho tamin'ny Maria. Dia hoy Jesosy tamin'ny Maria, aza manenitra ary Maria, fa tsy mbola nakaiza ho sisy, Mbola niakatra. tsy mbola niakatra nakany amin'ny ray aho sisy. Maty anie Jesosy teo amin'ny Switzerland. Dia le jolahy koa maty. Dia hoy le jolahy, tsarovy ary rehefa avy amin'ny fanjakanao anao. Dia hoy Jesosy, lazaiko anao marina tokoa an'io, eo namoko any paradisa ianao. Dia samy maty izy anankiroa. Avy eo nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niseho tamin'ny Maria. Dia hoy Jesosy tamin'ny Maria, aza manendra tsy mbola nakany aho. Mazava be le Baiboly. Aike zany Jesosy tsy nakany paradisa zany izy rehefa maty. Zay maty zany le hoe rehefa maty ny olona dia lasa makany paradisa. Tsy nakany ke Jesosy. Ary le jolahy koa tsy noana tamin'ny Jesosy tany paradisa rehefa maty teo amin'ny Switzerland. Fa Jesosy eto miteny hoe tsy mbola niakatra any aho izy. Efa velona izy io efa velona, efa nitsangana tamin'ny maty. Tsy mbola nakany aho izy, fa lazao amin'ny rahalahiko, ireo mpianatra zany, lazao aminy hoe ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho izy Jesosy. Fitiantsika le fanazavana namana dinao. Zay zany, ireo zany niantoka ho antsika fa tena misy le paradisa. Zay zany tena zava-dehibe. Tena misy le paradisa, tena misy. Ny faharoa, antoka ihany koa zany ireo voalaza ireo fa efa nisy olona tompoko taty aorianan'ny Adamo, efa nisy olona nakarina nakany an-danitra. Misy olona velona nakarina any an-danitra, ary nisy kosa olona maty izy nalevona fa avy eo natsangana dia nakarina any an-danitra ihany koa. Zay zany le antoka zany zay. Mahafinaritra le fanazavana. Inona zany zao no ifandraisan'izay amin'ilay fiainantsika mbola velona eo am-panantenana io paradisa io, na reo velona nakarina ho any an-danitra, na reo maty natsangana dia nakarina ho any an-danitra ihany koa. Inona ny sary asehon'izay amin'ny fiainantsika izay mbola velona, mbola tandondomy fahafatesana ihany koa, nefa mikivy noho ny fahafatesana ihany koa rehefa mamoy havana amin'izao fotoana zao, pasteur. Ya, misy an'ity teny vavaka nataon'i Jesosy ity mahafinaritra be. Ao amin'ny taona 720 dia misy atom-bavaka izay ataon'i Jesosy. Nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Dia ilay izy vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Kanefa vavaka ihany koa izay ataon'i Jesosy ho an'ny olona rehetrarehetra. Taona 720. 420. Zao ny vaky ny teny. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana n'izao tontolo izao. Saotra to vavaka izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany io tamin'izany, fa vavaka ihany koa izay ataon'i Jesosy ho antsika amin'izao andro iainantsika izao. Jesosy anefa any an-danitra dia mivavaka izy hoe raha eo, tiako mba ho aty amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Dia manamafy an'ilay teny any amin'ilay Jaona 7:17 manao hoe, ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo Jesosy, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Zay, tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Any paradiso io zany. Any paradiso. Dia faranantsika amin'ilay teny fanantenana ao amin'ny Petera faharoa 2:7-10. Hoy izy ianao teo hoe inona zany no mba akony zany eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Indraindray koa tsika mamoy havana, inona mba tena akony zany fahamarinana zany eo amin'ny fiainantsika. Petera faharoa 2:7-10. Petera faharoa 2:7-10. Zao ny vaky ny teny. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Saotra to, io zany ny antoka ho antsika sy hoe fiatraikany zany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Kanefa isika araka ny teny fikasana
Zany hoe tsy misy fisalasalana, tsy tokony hisy fisalasalana intsony zany amanadinoa. Tsy tokony hisy fisalasalana intsony. Hoe tena misy ve? Tsy tokony hisy intsony. Tena afaka hiditra any ve? Ho tafiditra amin'ny marina ve? Tsy tokony hisy intsony satria efa voalaza antsika teo. Nisy olona efa voalaza Baiboly fa efa niakatra any. Sady zay? Dia tokony azo antoka ianao fa azonao atao ihany koa ny ho tafiditra any amin'izany paradisa. Ho jerevantsika amin'ny fandanara manaraka ny hoe ahoana raha no ahatonga antsika ho tafiditra any. Amin'ny fomba ahoana. Zay ilay izy. Fa eto zany ilay tenin'Andriamanitra dia fikasana hoe manantena lanitra vaovao sy tany vaovao tsika araka ny teny fikasana izay toeran'ny famarinana. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra, tsy lany amamiana, ny fotoana foana no manampetra. Ko dia hijanona eto indray aloha isika ho an'ny androany mampanantena anao fa mbola hanohy io fiara-mianatra io hifampizara fanantenana eto amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Ndeha ary hiaraka hifampivavaka isika pasteur hoe tena mivavaka reto manaraka ny fandaharantsika reto. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raha inasen'Andriamanitra misaotra anao eny amin'ny teninao. Tena tianay ianao Andriamanitra ka na dia very aza ilay paradisa voalohany tao Edena ka noroahina niala tao amin'izany paradisa izany ny olombelona, dia fantatra araka volaza teninao fa misy ireo mpanomponao izay efa nakarina ho any an-danitra, izay antoka ho anay ankehitriny fa tianao mba ho any amin'izany toeran'izany ihany koa izay tsirairay avy eto. Tompo, ampitoeranty anatinay izany fanantenana izany, ka izany fanantenana izany no iainanay isan'andro isan'andro, fanantenana ny hiditra any amin'izany paradisa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharantsika teto hatramin'ny farany mifampitaona aminao indray amin'ny fihaonana manaraka. Kasitrahana ireo namana teknisiana izay nanao ny aintsio zavatra teo amin'ny fikirakarana ny fampitana feo sy sary tany tokantranonao. Isaonany koa ny pasteur Andriamanantena Fanera. Mbola manantena hiaraka mianatra aminao zay pasteur amin'ny manaraka.